iondrika ivavakasika tompoko. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Andriamanitra avy indrindra, Andriamanitra manapaka ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany. Andriamanitra antom-pisiana ihany koa. Niay anay nandritra ny fotoana maro. Teo tokoa ny tanam-pitiavanao, ny tantananao ny fiainanay tsirairay avy. Maro ny zava-mitrango eo amin'ny fiainanay. Nefa izay rehetrareto mbola navahanao tamin'ny maro. Narovanao tamin'ny loza rehetra, na ninialy niniany aza, izay saritsary-pahafatesana. Mbola nomenao maraina vaovao, heri-tanjaka fahasalamana. Tsy avy aminay izany, tsy izahay ny mendrika, tsy izahay ny mahay mitaiza-tena, fa ianao no mbola miaro anay, mbola mamindra fo aminay. Misaotra indrindra ry Tompo. Misaotra satria tanam-pitiavanao tokoa ny tantananao ny fiainanay tsirairay avy. Ary matoa izay mbola nomenao fahavelomana, dia mbola misy takinao aminay tsirairay avy. Mbola ny famindram-ponao ihany tokoa. Izany indrindra no isaoranay ianao, anomezanay voninahitra anao, na dia tsy mendrika nitsaka ny kianjanao ary, satria mpanota daholo. Fa mbola namindranao fo ary dia izany ny isaoranay ianao isan'andro isan'andro. Na ny herinandro ihany ary izay tsy nakanesanay taty any, dia fa zava-dehibe eo amin'ny fiainanay izany. Nanome ny hanina sahazy ianao, na nasitrana ny arety, mitantana ny fiainany tsirairay, ka izany indrindra no isaoranay ianao, hiderana ianao, na dia tsy tahaka ny fomba ny anjely ary, dia hatreo feny izao fotoana izao Jesosy. Ka ninonina mety asa matin'ny Satana anelingely lety dia faroahana sy didina amin'ny anaranao masina izany. Fa izay kosa dia mbola anambatra ny feonay ankehitriny, hideranao tahaka ny fanaon'ny mponiny lanitra any. Ka raisy Tompo, na dia tsy tahaka ny fomba ny anjely ary, fa fomba n'olombelona mitsotsotra ihany, eto am-pijoroana ny ankalazanay ianao manao hoe: masina, masina, masina Jehova Tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka ny fiainana. Dia hitsangana kely indray isika, andray ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mpanompony, dia anao ny hira iantso ny fanahy masina, ameno ny fotsika tsirairay avy ary hiasa ao anatintsika ihany koa. Ny hira fahaenina amby 50 ao amin'ny boky fiderana, tompoka sy ondray ny fonay ary tsay aminay ny fanahy. Tsangana isika to. Tumbuka siwindra nifuna arutsaya ninai nifanai masina tunitami Pentecosta tumpuo midinu vai ni fiainana tumpuo kasiwitrai ni funa arutsaya ninai nifanai masina tuinitami Pentecosta tumpuo midinu vai ni fiainana fanai masino avi fanai masino midinare fanai masino
raisoanao ny foko anjaka. Ry havana malalo amin'ny tompo dia faly miarabantsika rehetra amin'izao vokatry ny vondrom-pampianatra zao. Hiaraka hivavaka aloha isika tompoko. Voninahitra no atolotray anao ry Andriamanitra ray zanaka ry fanamasina. Velo mpisaorana anao zahay amin'ity andro ity satria dia andro fanateram-bokatra indray ho an'ny vondrony mpampianatra. Misaotra anao izay tompo amin'izany fitiavanao sy famindraponao zany, ary dia andre ny teninao izay koa mitenena tompo fa vonin-kiaino izay mpanomponao, ary sokafy amin'ilay fanahinao masina ny fanahinay, sokafy ny vavahady-tsainay mba haizanay mandray andre ny teninao. Misaotra tompo. Amen. Dia mananitra ny arabantsika rehetra efa nataony Ray aman-dreny mitandrina teo ny amin'ny nahatrarantsika ny fety pirenentsika malagasy, ary miaraba manokana kosa ny vondron'ny mpampianatra izay tratry ny fotoana fanateram-bokatra androany. Hiaraka hijery ny tenin'Andriamanitra aloha isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Agay, boky ny mpaminany Agay, eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Raha mitovy ny baibolitsika dia eo amin'ny pejy 177 871. 871 Agay toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Dia hotoizantsika ao amin'ny Kolosianina pejy 400 na ny 500 marimarina kokoa, dia ao amin'ny toko fahatelo ary ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Kolosianina toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo ao amin'ny pejy 500 raha mitovy ny baibolitsika. Rehefa hita dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombontsika. Tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana fahaenina tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Dariusa mpanjaka no nahatongavany tenin'i Jehova nentiny Agay mpaminany tamin'i Zerobabela zanaky Sealtiela gouvernoura tany Joda, sy tamin'ny Josoa zanaky Josadaka mpisorona be, nanao hoe: izao no lazain'i Jehova tompony maro, ity firenena ity nanao hoe tsy mbola tonga ny andro tokony hiaviana anaovana ny tranon'i Jehova. Dia tonga ny tenin'i Jehova nentiny Agay mpaminany nanao hoe: moa andro tokony hitoeran'ny tenanareo amin'ny tranonareo misy valindriana va izao, kanefa arafy ity trano ity? Koa izao no lazain'i Jehova tompony maro, hevero ny lalanareo, efa namafy be ianareo nefa kely ny taomina, mihinana ianareo nefa tsy voky, misotro ianareo nefa tsy afa-po, mitafy ianareo nefa tsy misy mafana, ary izay mahazo karama dia mahazo karama atao anki-tapoloka. Izao no lazain'i Jehova tompony maro, hevero ny lalanareo, mekara ny tendrombohitra ka makazo ary ataovy ny trano, dia ankasitrahako izany sady ankalazaina aho, hoy Jehova. Ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo andininy faharoa amby roapolo: ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompona io maso
tahaka ny pilasitraka amin'ny olona fa amin'ny fahatsoram-po matahotra na matahotra ny tompo. Ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona, satria fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valiny, fa manompo an'i Kristy tompo ianareo. Amen. Andriamanitra eo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Teny efa fantatsika loatra ireo andalan-teny izay nosafidiana androany mba hanorenana n'izao toriteny sy fijoroana vavolombelona izao. Manona tokoa moa ny olona miasa rehetra dia miandrandra valiny na fankasitrahana avokoa ary mendrika ny ahazo zany. Amin'ny andavanandro ny mpiasa dia manantena ahazo karama, ny mpivarotra ahazo tombony, ny mpamboly ahazo vokatra, ary isika mpivavaka koa aza dia mba miandry ny fitahiana sy ny fanambenana avy amin'ny tompontsika. Voajanahary loatra amintsika ary noho izany ny fiandrasana valiny na fankasitrahana, ary na dia ny tompontsika koa aza dia mba mampirisika antsika hankasitraka azy rehetra na azotsika soa. Hoy izy ao amin'ny Deutéronomie, ao amin'ny andininy fahadimy amby roapolo sy toko fahadimy amby roapolo andiny faefatra manao hoe aza manakombona ny vavan'ny omby mivelo vary. Raha nampitondra teny an'i Hagai ary Jehova ho an'i Jerobabela governoran'i Joda ary ho an'i Jozadaka mpisorona be noho ny tsy fahavitanany tranony, dia ny teny fa matonga ianareo tsy mahazo fankasitrahany amin'izay rehetra ataonareo, dia satria ianareo mipetraka amin'ny trano misy valindriana fa ny tranoko kosa avelanareo ho rava. Lazainareo fa mbola tsy tonga ny fotoana hanamboarana azy, nefa izaho kosa mahita fa tokony efa amboarinareo ny trano, ary indrindraindrindra tokony ataonareo ambony no ny tranonareo, ny tranoko, satria izaho no Andriamanitrareo. Dia naniraka izy rehefa avy eo nanao hoe mandehana ny an-tendrombohitra ka makazo ataovy ny trano dia hankasitrahako izany ary ho ankalazaina. Raha izany jerena dia miandrandra ihany koa asa avy amintsika ny tompo, ary rehefa miandrandra asa amintsika izy dia mamaly kosa nefa amin'ny fankasitrahana. Amin'ny andavanandro anefa sika ry havana malala dia indraindray ny olona no jerentsika rehefa manao zavatra isika. Mandeha miasa tsika dia manao ny asantsika satria matahotra sao dia bediny lehibe. Mandeha mianatra ny mpianatra sao dia voasazy ny ramose na i madama. Ao an-trano ao ankizy dia manao raharaha sao dia bediny papa na bediny mama. Na dia ny anaty sampana aza indraindray dia manao ny adidy satria sao dia mahazo tsiny amin'ny piray sampana. Ary indraindray indrindra any ambany vohitra any izay fantatry pastera daholo ny mpivavaka dia mandeha mivavaka ny olona satria sao dia bediny pastera raha ohatra ka tsy mandeha mivavaka. Raha ny marina nefa dia tsy tokony herikerika isika ary tsy tokony banjina afa-tsy ny tompo amin'izay rehetra ataontsika. Ary efa nilaza koa izy fa hoe na inona ataonareo ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo fa tsy ho an'olona. Eritrereto ange izany hoe na inona ataonareo. Lasa ny saiko rehefa namaky io teny io dia hoe ay ve izany na dia ny zavatra faran'izay kely ataoko aza dia tokony ho an'ny tompo no anaovako azy. Mifomaraina zany dia ho an'ny tompo, misasa zany dia ho an'ny tompo, mihinana dia ho an'ny tompo, mandeha miasa dia ho an'ny tompo, mamafa trano ao zany dia ho an'ny tompo, manasa vilia dia ho an'ny tompo,
mahandro sakafo dia hoan'ny tompo, zay zavatra rehetra ninninninona zany a dia hoan'ny tompo daholo, ary tsy vitany hoe hoan'ny tompo fa atao tsara daholo satria izy hoe ataovy amin'ny fo, zany hoe atao amin'ny mpitiavana. Ary sika moa rehefa miteny hoe ataovy amin'ny fo zany ny asantsika ry zareo dia tiatsika resahana koa am'izay dia hoe ataovy tsara le izy, aza ataoko toto. Dia kan'izay zany ninninona ataontsika tokony atao tsara avokoa, tsy misy tokony atao alasa fay fa atao tsara amin'ny fomba lavorary, ary indrindraindrindra atao amin'ny mpitiavana. Ry havana malalo amin'ny tompo tamin'ny taona 2024 dia nigadona ny taona 70 nitsangana ny vondron'ny mpampianatra. Ary rehefa nigadona izany taona izany dia samy nieritreritra ny mpikambana tsirairay hoe inona ary no atao tsangam-bato. Dia tany am-pony tany tsy mbola samy niteny fa samy efa nieritreritra hoe andao fiangonana no atao tsangam-bato vondrom-pampianatra koa moa araka ny fahafantarantsika azy dia mba anisany fanomezam-pahasoavana men'ny tompo ny fanamboarana fiangonana na ny fanampiana ny fiangonana izay eo am-panamboarana. Dia rehefa niresaka amin'izay ary dia hay nitovy hevitra daholo ireo vondrom-pampianatra ireo, ary tsy vitany hoe nitovy hevitra ihany fa samy nanieritreritra koa hoe isika vondrom-pampianatra dia tany iotsika tany Feno Arivo tany Folo Pointe tany no nanamboarantsika fiangonana voalohany, mbola fiangonana falavo zany fiangonana zany amin'izao fotoana izao. Dia andao rangaha io no amboarantsika ka ataontsika trano vato dia nentina ambavaka. Kanjo rehefa nentina ambavaka dia hoy ny tompo hoe tsy hany iotsika ianareo no mandeha, satria tamin'izay fotoana izay koa moa dia somary nisy hotakotaka kely tao amin'ny fiangonana iotsika. Fa ny natoron'ny tompo dia toerana anankiray, tanàna kely maizimaizina, misy ankizy kely malotoloto lamba, ary indrindra tany mbola maizina hoy ny tompo. Dia nisy mo fotoana efa niarahana nanao tafika masina tao Ampasimadiniky, dia nisy tanàna anankiray antsoina hoe Ambodisofoka. Dia rehefa no adiadiana zany dia tena io tokoa le izy, satria nahoana hoy ianareo zany fokotany Nambodisofoka zany ny filoha-pokotany Dadarabe, na dia efa dekôna za taloha tany amin'ny fiangonana Rahavavy Efitrikema dia niverina nanao Dadarabe. Ny antony dia voatariky ilay vadiny izy, asa natao hoe le nenin-drasoa ve zany le vadiny, fa io vadiny io dia mpitaiza-tromba, ary ny tena anisan'ny tena nahagaga rehefa tonga tany izay dia ilay tena hoe fokotany Nambodisofoka, le renivohitry ny fokotany dia voalaza fa fady mivavaka. Dia hita zany hoe tena ity zany ilay noteneny ny tompo. Ary rehefa nentina mivavaka tokoa dia nankasitraka ny tompo, ary raha mbola vao fikasana fotsiny dia efa niraradraraka sahady ny fankasitrahana avy amin'ny tompo. Anke hoe resahana aminareo vao nanomboka ny eritreritra ary nidina tany izay dia nisy sahady ny nanolotra tany maimaim-poana anaovana ny fiangonana, ary izany fianakaviana nanolotra tany zany dia fianakaviana ao amin'ny fiangonana Rahavavy Efitrikema natolotra zareo maimaim-poana ny taniny anaovana ny fiangonana. Raha nandeha tany voalohany koa izay dia narovan'ny tompo tamin'ny lozam-piarakodia, fa raha nandeha nidina amin'ny fidinana iny izay dia nijanona tampoka ny fiara, maty tampoka ny motera, velomina tsy nety velona, velomina tsy nety velona, dia nalefa paimora moramora dia nanatona ny moron-dalana. Dia raha misy somary nalaladalaka kely izay vao tafiditra teo amin'ilay tany nialan'ny goudron ilay kodiarana teo amin'ny ankavanana
eo aloha tonga dia tapaka kosa ilay kodiarana teo amin'ny akavia tateoriana. Ary rehefa nijerena ho nareo dia nanahoana? Vy kely tsy misy afa-tsy 3 centimetatra sisa tamin'ilay bra ilay mitazona n'iny kodiarana iny. Izany hoe raha tamin'ny fidinam-be zany izay no tapaka izany kodiarana izany dia inona marimarina fa tany akady ary maty izahay 5 mianaka tao anatiny. Rehefa nanamboarina kosa ny fiangonana dia hita fa nisosa mora foana ny fanamboarana azy, satria raha niady fototra izay ny volana Jolay ny 20 Novambra, izany hoe 4 bolana teoriana dia tonga tany dada nitokana ny fiangonana. 4 bolana monja tateoriana zany dia vita ny fiangonana. Ary tia koa ny tena nahagaga rehefa nanao vinavina ny vondrom-pampianatra dia izay moa atao hoe sampana kelikely ihany, dia arakaraka ny ananana moa no eritreretina dia teo eo amin'ny 20 tapitrisa ariary na 100 millions de francs teo ny vinavina hoentina namboarana ny fiangonana. Rehefa vita nefa ny fiangonana riavana, ohatrinona hoe nareo ny lany 340 tapitrisa ariary na 215 millions de francs. Saotra ny tompo amin'izany. Ary mahagaga nefa dia tsy dia nahatsiaro loatra hoe dia navesatra loatra ny vondrom-pampianatra. Ary indrindrindra koa izany rehetra izany dia tsy noho ny asa ny vondrom-pampianatra ihany fa noho ny fiaraha-miasantsika rehetra tato anivo ny fiangonana tany Nanandrano, satria ny fanampinareo anay tamin'ny vokatra tahaka izany no anisany hery lehibe ihany koa nentina nananana an'izany fiangonana izany ka akasitrahanay ampabemaso eto atsika fiangonana eto tany Nanandrano izany, satria dia isika no niara nandany izany vola izany, isika no niara nanamboatra ny fiangonana ary isika niaraka nahavita ny fiangonana. Ataovy ny trano ny tompo dia akasitrahako izany, dia ny andany ambavy tokoa ireo vondrom-pampianatra ireo nanao izany trano izany. Ary gaga ianareo raha nahita fa misy ny eo aminay eo 5 taona ny kely indrindra, 20 taona ny lehibe indrindra, kanefa rehefa tany am-pierinasa dia samy nanao ny asa daholo, ny taona fasika, ny taona vato, ny taona ny biriky parpaing, ny taona hazo, ary nanatanteraka ny asa rehetra, nanadiovana, nanamboarana amin'ny manodidina ny fiangonana. Mandra-pahatonga ny dada ny 20 Novambra niaraka tamin'ny délégation nantarehany nitokana izany trano izany. Tsy nisy ny taraitara miepaka fa samy nanao araka daholo, samy nanao tamin'ny kitsipo, tamin'ny mpitiavana, ary samy nahavita, na tamin'ny araboly izany na tamin'ny arakery. Ary dia nisy tokoa, satria ny tompontsika moa dia hoe Andriamanitra tsy mba tsy marina ka anadino ny asa soa vitanareo, hoy ny soratra masina, dia nisy ny fankasitrahana vitsivitsy ihany no tanysaiko aminareo eto. Nisy ny mpikambana izay nanana zanaka narary nandritra ny 7 taona ngarangidina, tsy afa-nitsangana teo am-pandriana fa bataina, sasana, fahanana sakafo. Fa raha vao vita kelikely fotsiny izany fiangonana izany indray maraina gaga izy mivady nitsangana ny zanany, sitrana somatsara hatramin'izao to. Ao indray ny zanaky ny mpikambana izay nanam-pikasana dia hanofianarana ny andafy, ary dia voafidy tamina ankizy marobe ny faninana fa enina fotsiny no nitadiavina. Efa tonga nefa ny confinement tamin'izany fotoana izany ary nanano sarotra ny dia nefa dia lasa somatsara izy ary efa tafaverina amin'izao fotoana izao efa vita ny fianarana. Nisy anankiray indray izay rehefa tonga ny confinement dia nikatona ny toeram-piasana, tsy nahita asa, dia rehefa nandeha ny karokaroko dia nahita annonce anankiray dia nandeha namaly an'izany fiantsona olona
mitady raharaha zany dia anisan'ny izy no voaray olona ray ihany ny ilaina izy no voaray nalefa tany Sainte Marie ary tsy vitan'izany fa rehefa tonga tany Sainte Marie izy dia nialona an'le mpiara-miasa tamin'ny tany nanaovan'izy ireo toeran-tsaka ary dia nampitondram-bavaka ny vondron'ny mpampianatra rehefa nentinam-bavaka dia inona nareo ilay lehibe ny tany Sainte Marie andray no namindra azy teto Antananarivo nomeny asa tsara kokoa nahazo karama ambony kokoa no ny tany tompo dia misy ny mpitendry ny vondron'ny mpampianatra efa manambady izy io fidiny tsy nahazo zaza hatramin'izay name teo io teradary zareo tamin'ny fotoanan'ny Covid-19 moa zao dia mandainga aloha raha ilaza aminareo tsy nisy voamitsy ny tao amin'ny vondron'ny mpampianatra fa nisy ny tanora ny tratra nisy ny le bebe nisy ny efa zokyolona le antsoina hoe marefo fa ireo rehetra izay vo tamin'izany sitrana avokoa noho ny fitahin'ny tompo ary sika moa manana ny fanafody izay mahasitrana izany aretin'izany dia ny rahan'i Jesosy izay efa ataony ny vondron'ny mpampianatra rano fisotro isan'andro farany alohan'ny farany dia izay vondron'ny mpampianatra nandritra ny 30 taona dia hira anankiray no mba tena hiranay fa reny hira enonareo rehetra reny hira izay mandeha amin'ny radio daholo dia ireny mindraminay ianaranay fa tamin'iny fihiboana iny dia nisy kosa ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo nisy anankiray tao amin'ny vondron'ny mpampianatra lasa mpamorikira manana hira hatramin'ny 20 eo amin'izao fotoan'izao vondron'ny mpampianatra tompo teny efa nazy manokana saorana amin'ny tompo izany rehetra izany dia amboditsofoka ny zava-dehibe indrindra dia ilay tranon'ny tompo izay natao mba nahazo fankasitrahana tamin'ny tompo koa ve zany tena nahazo tokoa donc ilazako anareo amina taremarika izany fankasitrahana zany raha 70 teo zareo no nanamboatra ny fiangonana izahay amin'izao fotoan'izao efa mahatratra 70 ny mpiangona ao amboditsofoka rehefa tonga amin'ny Paka sy ny krismasy ka zaza ny 170 amin'ireo ary olon-dehibe ny 7 efa misy mpiomana 5 ao amin'izao fotoan'izao misy mpiofana ho diakona 8 ka ny 2 amin'ireo efa diakona ho raisin-tanana misy mpiandry 90 misy mpandray 90 misy katekomena 12 ary efa manana pastera amboditsofoka amin'izao fotoan'izao ary ny zava-dehibe indrindra manapirofo fa velona izany fiangonana zany eo amin'izao fotoan'izao ary efa manarina ny tany anatanterahana an'izany tompoko ry kristianina havana tsy mba mahatiantoka velively ny manompo an'ny tompo ary zany no anetananay atsika rehetra izay mbola tsy any anatin'ny sampana izay mbola misalasala midira any anatin'ny sampana manatanteraka ny asa fa zava-dehibe zany izay vondron'ny mpampianatra manokana dia manasanareo hisoratra anarana hiditra ho vondron'ny mpampianatra fa ao amin'ny vondron'ny mpampianatra dia tsy mifidy taona voalazako teo fa misy ny 5 taona ao misy ny zankizy misy ny tanora misy ny olon-dehibe mbola amperinasa ary misy ny zoky olona tsy mifidy asa koa na teo vondron'ny mpampianatra zany tamin'ny andro taloha tamin'ny voalohany nananganana azy no mpampianatra daholo ny tao anatiny fa amin'izao fotoan'izao efa misy ny atokona asa rehetra ao amin'ny vondron'ny mpampianatra noho izany aza misalasala tongava misoratra anarina ao amin'ny vondron'ny mpampianatra tantara kely no hoentiko amaranana izao
fijoroana fahavolombelona zao. Dada Randrinatoandro moa dia nankalaza ny 50 taona izay nahampitandrina azy tamin'ny herinandro teo. Fa ty rangahy ty koa dia ny 70 taonany no nankalazainy, ary dia tsy nanaiky ny fianakaviana fa dia nanaovana fety satria anniversaire be, jobily be. Dia rehefa tao anatin'izany lanonan'izany, rehefa notapahana ny mofomamy, dia nisy nanontany azy nanao hoe ono tamin'izay 70 taona izay niainanao izay, inona no andro tsaroanao tsara indrindra tamin'ny fiainanao? Azy tsika rehetra reto samy manana ny taonantsika avy, ao ny ankizy, ao ny mpianatra, ao ny tanora, ao ny mbola am-pierinasa, ao ny zokiolona. Raha isika no anontaniana inona no navalitsika, fa ny eritreritra hono ilay rangahy dia zao no navalina. Ny andro tsara indrindrako ve? Tsy tamin'izaho le nahita ny fofombady kokoa, tsy tamin'izaho teraka ny zanako voalohany koa, tsy tamin'izaho nahazo fiarakodia voalohany, tsy tamin'izay le nahavita trano voalohany. Fa inona ihany ary ozy ny olona? Reny andro reny andro tsara daholo reny, andro mahafinaritra, andro nahafaly, fa tsy ireny ny andro tsara indrindra ho aho. Fa inona ary ny andro tsara indrindra ho anao e? Ny andro tsara indrindrako ve? Ny andro tsara indrindrako mbola tsy tonga. Fa ahoana? Ny andro tsara indrindrako lazaiko anareo dia ilay andro izay hijoroako eo anoloan'i Jesosy, eo am-bavahadin'ny paradisa, dia hanokatra ny vavahady izy hanolotra ny tanany, ary dia amihina eo tratrany izy, ary teny amiko hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, mandrosoa amin'ny fifaliany ny tomponao. Izay ny no andro tsara indrindrako. Mino aho fa isika rehetra matoa miazakazaka ty am-piangonana dia maniry izany andro tsara indrindra izany daholo, izay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika, sady efa drafitr'Andriamanitra raha teo ho antsika olombelona. Tsy ho antsika irery ihany anefa, fa ho an'ireo namantsika hafa ihany koa, satria Jesosy naniraka antsika nanao hoe mitory ny filazantsara ho an'ny olombelona rehetra. Izany no hiazakazahany ny sampana rehetra atao anatin'ny fiangonantsika. Izany no anaovana ny fitoriana filazantsara, ary izany ihany koa no mbola hiangavianantsika izay tsy afaka mandeha mitory ny filazantsara, mba hanohana ny sampana amin'ny asa izay ataony. Noho izany atolory ho an'Andriamanitra izay fonao, atolory ho an'ny sampana, izany hoe ho an'Andriamanitra izay fonao, mba hanatanterahany sampana an'izany asa zany. Ao amin'ny andininy roa farany amin'ny hira noforonony vondrom-pampianatra avy amin'izany hoe andro tsara indrindra zany, dia izao no voalaza ao hoe ilay andro tsara indrindrako mbola tsy nanangasanga, nefa andro antenaiko fa tsy maintsy mbola hitranga. Ilay andro hisantarako ny fiainana any an-danitra, andro andraisako ny lovako fa izaho dia zanak'Andriamanitra. Ilay andro tsara indrindrako, andro toa lavitra isa, ilay anokafan'i Jesosy ny vavahady paradisa, anolorany any sandriny ka amaika ny famindrako, amihina ny ao atratra. Izay ilay andro tsara indrindrako. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra azitsika raha ny marina ry amana
tsy dia hoe nivondro ny mpampianatra akory noendry indrindra. Raha manao asan'Andriamanitra isika tsy dia hoe tsika tonga lafatra indrindra. Ao amin'ny toetsaintsika ao amin'ny fotsika ao mbola misy zavatra tian'Andriamanitra amboarina foana mandra-pahatonga n'ilay andro tsara indrindra voalaza teo. Tenin'Andriamanitra izay nivakiana teo dia nanao hoe fantatrareo fa ny tompo no andraisanareo ny lova ho valina. Ny 4:20 amin'ilay Kolosianina 3:3 teo zany. Fa manompo an'i Kristy tompo ianareo, fa izay manao ny tsy marina dia andray araka ny tsy marina nataony, fa tsy misy fizahan-tavan'olona eo aminy. Sanandro tsika dia manota foana. Sanandro tsika dia manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana. Raha nianatra soratra masina izay tamin'ny mpianatra soratra masina teto moa mivondro ny mpampianatra tamin'ny lakamisy dia maro ny zavatra tenenina. Maro ny fampianarana momba ny vavaka. Fa mivavaka tsika isanandro. Tonga aty am-piangonana. Matetika tsika tsy mahazo valim-bavaka. Inona ara ny antony? Misy antony vitsivitsy reto ry havana. Ny fahatezerana matetika, ny folentika na ny lolo-po, ny fanaovana teny mahery amin'ny hafa, ny fanaratsiana na ny fifisana namana olona, ny manao toetra tsy zaka amin'ny hafa, ny fanakianana lava, ny fiheveran-tena ho marina sy hoendry mandrakariva. Dia izay ilay hoe fizahozahoana. Toetra tsika rehetra zany. Ary izay mahatonga tsika tsy ahazo valim-bavaka. Misy olona izay ny teny hoe ny malagasy hono olona kizitina, olona trotrotra rehefa tsy mahazaka teny. Nefa ny tompo tsy maintsy mananatra antsika mandrakariva, mandinika ny toetra antsika izy. Ary izany no tsy azahoantsika valim-bavaka. Valin'izay vavaka natao moa no tianao. Izany hoe tsy mampahombo ny vavakantsika dia noho ny toetra antsika ihany. Ary na manao zavatra ary tsika mety tsy atao amin'ny fo akory. Fa satria arak'izay voalaza teo hoe mba teo hitan'ny hafa na fatahorana olona. Nefa ny Andriamanitsika izay ny mandinika antsika tsirairay avy. Efa voadinika ao Andriamanitra ny toetranay, ny fiainanay zanak'olombelona. Ndeha hoeritreretintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Nataontsika tamin'ny fo an'Andriamanitra ve ny natao rehetra. Ny toetrantsika tsy mety mahazo valiny amin'ny vavaka tao. Misy toetra tokony amboarina ao. Misy toetra tokony ahitsy ao. Fa sao ny tompo hoe manao hoe tompoko kanefa ny fony lavitra. Ty fireneny ty manaja amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra ao ny tompo. Ndeha ataontsika izany hira fanampiny fa 8:20 zany. Efa voadinika ao Andriamanitra ny fiainanay zanak'olombelona. Tsy misy izay miafina aminao. Amiko tsy hitanao. Tsy misy izay miafina mikotsitanao. Ianao no manindry izany Andriamanitra. Indro ny fikasako voalatra, ny fiainako rehetra dia aminao. Ny fahotana vitako taminao, mangataka
Ndreto ny fiangonana ry Tompo, mitsangana miondrika ampanajana manoloana anao ilay Andriamanitra tomponay, mpanomponao izay rehetra. Raha mandinika anay ianao tsirairay avy, mba inona moa ny zavatra mahafinaritra anao eto aminay itsy, eo amin'ny fiainanay, amin'ny fiteninay, amin'ny fihetsikay, eny hatrany amin'ny fisainanay mangina, voadinikao Andriamanitra fiainanay zanak'olombelona. Raha tafita izahay dia mieritreritra fa izahay no endry, izahay no manan-tsaina indrindra. Raha salama izahay dia mieritreritra fa noho ny fahaizanay mitaiza tena. Raha manana ny ampy izahay dia mirehare amin'ny namanay. Eny hatramin'ny fanaovana ny asanao ary Tompo, misy firehariahana anaty ao, ary mety ho hitan'ny hafa ihany koa. Voadinikao ny toetranay, fantatrao ny mombanay tsirairay avy, ary ianao mihitsy nefa nyteny fa tsy misy marina na dia iray ary. Angataka famelana Andriamanitra araky ny heranay, angataka famindraponao, hijerenao anay ry Andriamanitra rainay any an-danitra, hijerenao anay tsy noho izahay, satria mpanota daholo izay rehetra, fa jereo kosa ilay zanakao dia Jesosy Kristy, ilay natao sorona ho anay tsirairay avy. Manaiky izany izay, fa izay mino ny zanaka ho ianao, izay ny mahazo ny fiainana mandrakizay. Mino fa io zanakao io dia Jesosy Kristy Tompo no mitondra ny fahotanay rehetra, mitondra ary mbola hitondra izany mandra-pialanay ety. Ampianariko izay anaikany izany, mba tsy ho lany foana ny fotoana andehananay mamonjy fotoana ty ampiangonana ty, mivavaka araka ny teninao hoe tena lavitra any eny
ny fonareo. Fa mba hatolory aza ny fonareo zany. Ao amin'ny fona io araka ny teninao, ny voany sainy ratsy rehetra. Fa kambadin'olona, fitsangatsangana, ny fialonana, ny fiavinavonana, ny fiheveran-tena ho zavatra rehetrarehetra amin'izay mba asa kely vitanay ety. Ry Andriamanitra io, mamindra fo aminay, aza mijery anay intsony araka ny adalanay, fa mijery anay arak'ilay fahasoavanao sy ny famindram-ponao. Petraka feno ampelantananao reto, fiangonanao reto, manana ny olana izay tsy mety mivaly ny vavaka ataonay, satria ao ilay hevitra mampisaraka anay aminao. Izany indrindra Tompony, angatahanay ny fanahinao masina, hanazava ny sainay tsirairay avy, hitarika anay, handinika ny fonay, mba haizanay mandinika koa ny sitraponao. Fa tsy ho variana ty amin'ity tany fandalovana ity izay. Anao ny asanao ampitiavana, anao ny asanao ampinoana, anao ny asanao ampanetretena ihany koa. Misaotra indrindra Tompo. Ka dia izany no angatahana famindram-po. Fahotanay mena tahaka ny jaky. Tahaka ny lamba miosiny raha. Ny fahamarinanay. Dikan'izany, tsisy marina tokoa na iray ary. Tsisy manao ny tsara. Aza tetezitra aminay intsony. Atsaro amin'ity firenenay ity Jesosy io, ny fahatezeranao. Fa miasa kosa ianao fanahy masina ao anatin'ny foniny tsirairay, ny malagasy tsirairay. Mba tsy ho alohan'ny farantsony izay, fa mba ho lohany araka ny teninao tamin'ny zanak'Israely fa izay hoe tsy hisy mahantra eo aminareo satria firenena ny tahiny Jehovah ianareo. Mba ho tanteraka aminay anie izany Tompo. Ary indrindra tsaroviny mpanomponao izay tonga eto ka mibebaka mifona aminao, dia mba ho marina aminay tsirairay avy ny teninao hoe ny mpanompo izay efa nividiako ny tsy mba ho ariako. Fa toko ho hitan'ny olona ny mahasamihafa, ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy. Mba tanterao zany Jesosy, mba tanterao zany, mba tsy ampisetona na amin'ny alahelo no anomponay, fa mba ampifaliana sy amin'ny fanantenana mandrakariva. Mino ahy Tompo, fa mba misy fo toritory ihany ao, misy fo manaiky hibebaka eo anatrehanao, haniala amin'ny fahadalana, hanala ny faharatsiana rehetra eo amin'ny fiainany tsirairay avy. Misaotra indrindra Tompo, dia mba tanterao aminay ny teninao, fa Andriamanitra be famindram-po ianao, tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay satria Andriamanitra tokoa fa tsy olona. Noho ny amin'ny Jesosy Tompo, lefa sorona mahery entinay tsirairay avy eo anatrehanao zany Tompo. Ka mino izay, fa hiteny aminay ianao hoe efa nahita ny lalanao aho, kanefa mbola nasitrana anao ihany. Ho faly izay ry Tompo, ka hiteny tahaka ny Davida hoe sambatra ny olona izay voavela ny eliny sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahany. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahatokana tompontsika, izay nitoritoronina tamin'ny fanahy masina, neraky Maria Virgine, nitarika nanapaka Ponty Pilato, mbohina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, na tamin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any Leviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. O miasasakaiza Jesosy ny herinao,
na misy mafy aza izy tsy andao 305 dimy sy telonjato ataotsika zany ery zany. O miasa sakaiza Jeso noerina na misy mafiasa izy tsy anda dia matoky tokoa fa Jeso mombana ka isy vokatsoa ifaliana fahatelo indro fa miariva indro fa miariva voiny androna motsy mba fantatrava ka tsy hitana eny fa manakaiky Jeso pitsara ary efa mbiakaiky ny odiana. Saotra Jesosy eo dia petraka fianao am-pialan-tananao ny fiainana tsirairay avy dia mba hijery anay araka ny famindram-pona anao ho tanteraka tokoa anay zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. So tsika riavana dia tonga amin'ny fotoana izay natokana hamakina ny anaran'ireo mpiray finoana amintsika, mpiray fanantenana amintsika izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahana sy tsingeritaona maro samihafa. Faly miarabantsika vahoaka an'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary miaraba ihany koa ny vondron'ny mpampianatra nahatratra n'izao fotoana fanateram-bokatra izao. Misy ny nahatsiaro manokana ny andro nandritra ny herinandro iny izay nanoratra ny anarany ety amin'ny alitara masina. Ao ihany koa nefa ireo izay tsy nahatonga an'izany anarany izany kanefa manana ny tsingeritaona maro samihafa dia arabaitsika daholo zany. Misy 30 mianadamianaka no nahatonga ny anarany tetỳ ka dia hovakiana ampanajana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manantoanina voanginy rina Adelaide 10 taona tamin'ny 18 juin. Mak Siu Chong Sara 10 taona tamin'ny 7 mai. Mangataka fahasalamana, fahaizana, fahendrena. Andria manolotso fiononana ianteheran'ny aina 24 juin. Rasoa Noro Haridera Bago Vololona tamin'ny 20 juin. Andria Nasolo Lukana Antenaina tamin'ny 20 juin. Rakotondrazafy Toky Antenaina. Randimson Arovaniavo Aiko tsy afoy fiderana 4 taona tamin'ny 25 juin. Ramary Arvelo Naivo Arsan sy Rabe Arsoa Idea Elmina anniversaire mariage 43 ans tamin'ny 24 juin. Ramary Avelo Andry Navalona 30 taona tamin'ny 24 juin. Ratonga Ranto Ramamonjy Soa Charles 22 juin. Rabe Armanana Andria Miaja tamin'ny 18 juin mangataka mba ho afaka BPC. Ramana Triarivo Norvelo Entso 21 juin. Ranaivo Armalala Joseline 23 juin. Ralson Gabriel 4
86 ans tamin'ny 26 juin Rasoa Norovelo iary vola anniversaire tamin'ny 26 juin. Raketa Malala Beby 26 juin. Randria Malala Liantsoa 12 taona tamin'ny 26 juin. Randria Manantena Niami 13 taona tamin'ny 26 juin. Razafy Mahefa Tsiriniaina Fanomezana 18 juin. Razafy Mahefa Neken'ny Arivo Fitiavana tamin'ny 23 juin. Mangataka vavaka mba ho afaka CEPE. Andriampitiavana Mboarivonjy Niantsa tamin'ny 25 juin. Mangataka vavaka amin'ny fianarana. Ratsimbazafy Ndimby Niaina tamin'ny 15 juin. Mangataka vavaka sy hira eo an-tananao raiko. Ravoniary Mianta Joseline tamin'ny 16 juin. Randrian'Almanana Anjara Tsoarana tamin'ny 16 juin. Rasolondray Betoky tamin'ny 26 juin. Mangataka mba ho afaka BEPC seconde. Randrian'Almalala Anjara Tsioarana tamin'ny 26 juin. Rahary Sendra Rovasoa tamin'ny 23 juin. Razafin-drakoto Andriana Solo Ani tamin'ny 24 juin. Ary mifarany Randriantsolofo Nolisan Rijarlala. Izay ireo avatsika izay nitondra ny anarany teto amin'ny altara ary nitondra izao fanaingiona ny altara masina izao. Ny kadô tsara indrindra izay atolotsika ho an'izy ireo, atolotry Jesosy ho an'izy ireo amin'izao dia ny tenin'Andriamanitra izay raisitsika ao amin'ny boky ny Isaia mpaminany. Isaia 5:7 ka ny andininy 2 sy 7. Isaia 5:7 ka ny andininy 2 sy ny andininy 7 no vakitsika ho an'ireo avatsika ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa niarana hita dia hiara-mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: androso eo alohanao aho ary andravina mikitoantaona sy anoritoro ny varavarana varahina ary anapatapaka ny hidy vy. Dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina, mba hahafantaranao fa izao ny Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely. Amen. Anao hira anankiray tsika mba hiarahantsika miompo sy miompana amin'ny reto avatsika reto dia ny hira ao amin'ny firana FFPM 70 sy 700. Endrika sarika no entiko hanomponanao Jehova ray. Ny andininy voalohany ihany ataontsika mavitribitsika, ataontsika amin'ny endrika tena sarika sy faly tokoa izany mba ho fanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra fa nahazo fahasoavana ny ankohonantsika. Endrika sariaka no anompoko anao Jehova ray, fatapaka ny heritro izao dia olonao mandrakiza, fa ny fony elatoary tena varo sady farifary, ka endrika sariaka no anompoko anao Jehova ray. Miaraka hitsangantsika tompoko hitondra-bavaka andreto nahazo fahasoavana reto vavakatsika. Jesosy eo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fitiavanao anay fa mbola nomenao tombonandro velonay hatrapamonjena ary mahatratra n'izao alahady andro tsara izao. Tonga eto izay tsy mahafoy ny fiarahana mivavaka satria fantatray hitsampanay tokoa fa tsara ary tena mety zany mivavaka aminao zany ary tena ankasitrahanao ary tena fotoana tianao indrindra
ny fiarahanay miombombavaka manome voninahitra anao, manome asina ny anaranao amin'izao toerana masina izao, araka ny teninao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany ankehitriny ara Jesosy mahatsiaro manokana izahay andeto havanay, rahalahinay, anapavinay, ray aman-dreninay, zandrinay, zokinay izay mahatsiaro manokana fa notahinao ary mbola natratra n'izany tsingeritaona maro samihafa teo amin'ny fiainana izany. No mariany izany tamin'ny fitondrana ny anaranao teto anatrehan'ny vahoaka maro be ary teto anatrehanao ihany koa dia mangataka aminao izay mba tahio manokana izy ireo androany, mangataka aminao izay omeo fahasalamana izay maharefirefo, mangataka aminao izay ireo mpianatra mba tahio araka an'izay faniriny tsirairay avy, ao ny mangataka ho afaka CEPE, ao mangataka mba ho afaka BEPC, ao mangataka mba hahay fianarana. Misaotra Jesosy. Ao ihany koa ireo mankalaza ny tsingeritaona ny mariage 7 taona efa betsabetsaka ihany zany Jesosy, kanefa mbola hitahy anazy mihoatra n'izany ianao. Dia ao ny efa 9 taona efa nahatratra ny fetra izay nolazainao fa ho faharetany aty amin'ity zao tontolo zao ty, ahatratra n'ilay andro tsara indrindra araka ny tenen'ny nitondra ny teninao teo anenao, ahatratra n'izany ane izy ireo ary izay tsirairay avy koa dia ahatratra n'izany. Betsaka ny zavatra tianay angatahana Jesosy, betsaka ny zavatra tianay hotononona amin'izany hoe tsingeritaona zany, betsaka ny fanomezana tianay ho azo, kanefa dia tsara indrindra ny teninao ary izahay dia mahatsiaro hoe ampo anay zany fahasoavanao zany, ka dia mahatoky izay Jesosy fa handroso eo alohan'ny tsirairay tokoa ianao ary andravona izay rehetrarehetra mety mikitoantoana amin'ny fiainan'izy ireo. Dia ny voninahitra teo anao rery any Jesosy io, amin'ny anaranao nangatahana izany. Alleluia, amen. Araka petraka tsika to. Dia faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy avy nankalaza an'ilay fetim-pirenentsika. Dia ankehitriny tonga eo amin'ny 10 minitra ny sikolela tsika izao, dia mangataka amin'ny mpampianatra sy ny ankizy rehetra mba hitsangana. Dia raha tsika manao ilay hira fa 700 ao amin'ny FFPM. Dia mbola ihany miondrika hivavaka isika. Jesosy io dia mbola miondrika eo anatrehan'ny fahalehibiazanao izahay, ary miankohaka manome voninahitra anao indray amin'izao ora sy fotoana izao. Saotranao izahay Jesosy noho ny halehibe ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay isan'andro, ary mbola misaotranao koa izahay Jesosy mbola manaiky hanambara aminay hatrany ny teninao. Dia mitenena Jesosy aminay ankizy fa vonay iainanao izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, amen. Petraka isika. Ankehitriny dia ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika dia ao amin'ny Isaia 7:20 ny andininy 7. Isaia 7:20 ny andininy 7. Raha mitovy amin'ny Baibolintsika dia ao amin'ny pejy 500. Vakitsika izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho Jehovah ny mpiaro anao, mpiaro io, isaky ny indray ny mpimaso no andemako azy, fa andreo misy manimba azy.
na andro na alina dia miaro azy aho. Amen. Io tenin'Andriamanitra io raka izy dia misy tantarankely omeny Jesosy antsika indray. Tenin'Andriamanitra manambara amintsika mandrakariva fa Jesosy ny mpiaro antsika. Ka ankehitriny ary misy rangahy anankiray izay antsoina hoe Rabeva. Rabeva raka izy dia nanana alika anankiray zany no alikan'ny Rabeva. Zany alikan'ny Rabeva zany dia mahafantatra izay ataon'ny Rabeva daholo izy ka indray andro Rabeva raha andeha nanapa-kevitra hoe andeha ho any an-tsena zany Rabeva dia efa fantapantatra ilay alika ihany dia indro izy niazakazaka namonjy tery am-bavahady. Dia rehefa teny am-bavahady ilay alika dia indro Rabeva zany nanomanomana zany andeha ho any an-tsena mba hividy fitaovana ho amin'ny fambolena dia nitondra vola misimisy ihany izy. Dia tao anatin'izany tonga zany ilay alika dia nanaraka azy tao afara ihany, nanaraka tsy karitra Rabeva zany hoe io ilay alika manaraka azy. Dia niteny ilay alika Rabeva, tsy laiko ela manarakaraka aty afara aty fa alela miverina any an-trano fa tsisy ilanalany itsiny. Dia mbola indro zany ilay alika nanaraka azy tao ihany. Tsy nety mihitsy ilay alika zany fa hitantsika ilay alika rehefa tenenina dia somary dedadedaka reny dia mampandindy kely an'ilay rambony. Dia mbola lasa ihany Rabeva zany nandeha. Tsy efa tenenina ve ho ela andana miverina any an-trano fa tsisy ilanalany itsiny. Tsy azo tenenina mihitsy ty alika ty alika daladala fa leo andraisako vady dia ho torahako. Dia tao anatin'izany mijanona aloha ilay alika dia nihery kely. Dia nanohany diany ihany Rabeva, nanohany diany ihany. Rehefa nandeha amin'izay ary Rabeva teny an-dalana, kanjo fanena tamin'ny jiolahy izy. Dia rehefa nisy an'ilay jiolahy zany fanena tamin'ny Rabeva, kikika Rabeva tao anatin'izany, vonjeo, tsisy namonjy azy teo satria ny olona tsisy mahafantatra hoe niza teny an-dalana zany tsy nahita. Vonjeo, kikika foana Rabeva, tsisy afaka namonjy azy. Tao anatin'izany nefa raka izy indro ilay alika niazakazaka dia mivovo mafy an'ilay mpangalatra. Natahotra ilay mpangalatra dia niterifatra ny lefa, ary rehefa nilefa ilay mpangalatra teo amin'izay Rabeva vao tonga saina, safosafony lohan'ilay alika dia faly ery izy. Ao anatin'izany raka izy io teny io tsy manambara amintsika hoe ndaotsika iompy alika indray na hoe ny alika ny mpiaro antsika, fa ny tena marina dia izao, Jesosy ny tena mpiaro antsika ary mampahafantatra antsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy no afaka miaro antsika amin'ny asany maizina, ny asany devoly izay mangalatra, mamono, mandringana antsika andro manalina. Jesosy ilay tena mpiaro antsika amin'ny ratsy rehetra, na andro na alina izy no antsointsika dia miaino antsika foana amin'ny fotoana rehetra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ilazany isika any amin'ny 4e fa misy fil izay desode tapaka noho izany dia tsy tonga any aminareo ny sary ka dia ialana tsindrina tompoko noho izany tsy fahatomombana an'izany. Sora tompoko. Nareo izay nanao fideranao malina tapaka tamin'ny 7 alina vao ndrava tao. Nareo zany nanimba azy tao vao jereo kely zany. Aoka mba ho jerena foana amin'ny fitaovan'Andriamanitra rery tompoko isaka izay avy manao zavatra tsika fa sao dia malahelo izy. Zao malahelo any amin'ny 4e étage zany fonana reto tompo. Eny ry havana malala amin'ny tompo tonga ny fotoana izay anaovantsika ny fanatitra ho an'ny tompo tsarovana kely aloha tamin'ny herin'ny fetin'ny ray efa nitenin'ny tompo hoe mba te hiresaka amin'ny lehilahy Jesosy. Mba misy anankiray hoe mba hiteny hoe tonga tany amiko izy zao ny teniny, zao ny nafarany, zao ny teniny, zao ny nafarany, zao ny meny azy, zao ny tadiaviko. Misy miteny amiko amin'ny telefônina ihany fa tsy tratrako izy miteny hoe aveno mijoro vavolombelona. So mba misy ve anankiray
sady nilozany jesosy daholo ny lehilahy rehetra fa ny vehivavy dia nahazo raha maheno ahy izy ngamba raha ny ambony any izy a maheno an'izany a fa nomeny jesosy zavatra be dehibe mihitsiny izy a midanaky anao raha niheno an'izany olo zany fa dia mba mivavah fa tsy adala akory ny tompo manao hoe mivavah mandrakarivo satria zany eo izy tianao taloha dia mba reo zany teny zany lorakitra atsika izao a ny androany dia vokatra ho an'ny vondrony mpampianatra misaotra an'Andriamanitra mahita an'ireo olo reo nao fa vitsivitsy izy raha ny marina fa mahavita zavatra mihitsy zavatra tena tsy hoe midera azy manokana fa misaotra azy manokana raha mijery ny avitsiny zany ianao a reo a isan'ny mahavita fiangonana hatramin'ny fototra mihitsy zany a ka hatrany amin'ny tafo hatrany amin'ny lokony varavarakely sany tamboho manodidina anazy manao daholo ny sampana rehetrarehetrarehetra iny njaranay anaovana tafo vitany iny ny anjaranay vidanana briky vitany iny ny anjaranay vidanana bisikileta vitany fa mivondrony mpampianatra mahavita tena fiangonana mihitsy tena tonkanana mihitsy ary mbola vidana amin'ny bisikileta indray ara ny mpitandrana ho aminy any ambanivohitra ka dia teka manokana isika rehetrarehetrarehetra efa nahazo bisikileta sady ony a ireo mpitandrana any misaotra azy mankasitraka mihitsika sa miasa mangingina ka dia nirakitra voalohany sy faharoan'ny fiangonana ray zany moa da nirakitra voalohany amin'ny kitapo an'ny fiangonana ny mpandeha kosa dia natokana daholo misy valopy eny aminao a atao daholo fa ho tena fampahirezana mihitsy a ary fa azo lazaina hoe fandraisana anjara tompoko amin'izay rehetra mety tsy vitantsika any ambany vohitra fa ho vitain'ny vondrony mpampianatra isaorana azy a izay mamem-pifaliana no ankasitrahana indrindra
deiderany tompontsika amin'ny fanatitra sitrapoa fotsika ho an'Andriamanitra tsangantsika mamiko nindrainao Jesosy. Akavia fahiana tsy miova mamaly tompo ino havalokanao amin'ny soare zay nataonao traminy kely indrindra ambony Jesosy io misaotra tsy manana tsy manana tsy manana fampianefa soavana tompo vavalokanao amin'ny soare zay nataonao traminy kely indrindra ambony Jesosy io misaotra. Alleluia, 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 ambun, alleluia. Amen. Teka hoan'ny tompontsika. Zany ny fifalianay aminao Jesosy. Andriamanitra tsara indrindra ary mameno tsara foana ho anay. Nanao fanatitra ho anao zay tompo. Raiso zany, vokatry ny fonay zany, na kely zany na lehibe Jesosy, mba hitony aminay olombelona ny fahatezeranao. Misaotra tompo. Voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny amin'ny rehetra. Amen. Petraka isika. Dia mbola ampitomboana antsika hatrany any ery havana ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo, ary miaraba antsika tafahoana soa eto amin'izao trano tempolin'Andriamanitra izao, ary miaraba manokana ihany koa ny vondron'ny mpampianatra Andriamanitra ny omba anareo mandrakariva eo ampanantanterahana zany asa ny fidianany anareo izany. Dia toy izao le filazan-draharaha voaray teto am-pelantanana avy amin'ny sampana vondron'ny mpampianatra. Ankavaliana no ampahafantaranay anareo mpiara-mivavaka fa ny sampana vondron'ny mpampianatra dia ankalaza ny fitombokany ny 17 Jona, androany 17 Jona, no isika mbola ao anatin'ny amianara-pahasalamana nefa dia tsy hisy ny hetsika manokana fa ny alahady tontolo andro androany zany kosa no iarahantsika manatanteraka ny fanateram-bokatra. Marihana fa ny vola ho azo amin'izao fanateram-bokatra izao dia hoenti manatotosy ireo tafika masina tselika sy tafika masina lehibe fanao ny sampana sy anatevenana ny fitaovana fanamafisam-peo. Ataovy ary izay azon'ny tananao atao ary aza tonona ny fitrotronam-bavaka izao fanateram-bokatra izao. Dia misaotra nareo mialoha ary manao veloma amin'ny anaran'ny tompontsika. Fiantsona antsoina ny mpiandry eto Tanànandrano mba natanteraka ny asa fampaherezana ho an'ireo mpianatra nala fanadinana ao aorianan'ny fanompoam-pivavahana amin'ny rora tolakandro eto Tanànandrano ny asabotsy 3 Jolay izay tondranam-bavaka ireo mpianatra anala fanadinana. Izany fanompoam-pivavahana izany dia karakarain'ny FSAT. Ny fanomanam-panahy dia atomboka amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Manantena ny fahatongavantsika maro ary manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
Filazana isika ray aman-dreny ny mpianatra anao fanadinana ara-panjakana CPE, BPC, BAC, ny mpianatra anao fanadinana fifindran-kilasy rehetra fa ny fampipivavahana hitondrana ambavaka ny mpianatra nala fanadinana dia ataony asabotsy 3 jiray izao manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Isy ny asa fampaherezana ao aorianan'ny fampipivavahana ko antsoina isika mpiandry ho tonga maro anatanteraka izany. Ajaina trano ny fepetra rehetra momba ny amehana ara-pahasalamana. Filazana avy amin'ny voamieran'ny katekomena noho ny fandaminana dia emitra ny alakamisy 9 sy ny zoma 7 ny volana Jolay ny dindinika ny groupe D miaraka amin'ny dady Randrenatoandro Jean Joseph ho an'ireo izay mbola tsy mahavita. Faona araka izany ny daty ny 9 sy ny 7 ny volana Jolay. Fanasana fifaliana lehibe ho an'ny pasteur Finaritra Rasolondray-be sy ny ankohonana ny manasa anao mba hiara-miombavaka sy hifanotrina ary fanoana amin'ny journée pastorale izay karakarain'ny asabotsy 3 Jolay tontolo andro ao amin'ny Fofikry ankady kely Ilafy. Toy izao ny fandaram-potoana amin'izany. Amin'ny 7 ora maraina fotoam-pivavahana fankalazana ny andron'ny mpitandrina ao amin'ny efitrano malalaky ny Fofikry. Amin'ny 12 ora sakafo pahasoavana ao amin'ny réfectoire Fofikry. Amin'ny ora sasany seho ara-pilazantsara lehibe iarana amin'ny groupe Niavo. Isy tsakitsaky sy sakafo amidy amin'ny vidiny mirary mandritra ny tontolo andro. Hery lehibe ho an'ny pasteur Finaritra Menakavy ny fahatongavantsika maro. Avy amin'ny sampana fanantenana ho an'ny dekona piasy ny ray aman-dreniny mpikambana eto amin'ny sampana fanantenana ho fanomanana ny vokatra 224 dia ilazana isika dekona piasy ny sampana fanantenana sy isika ray aman-dreniny mpikambana fanatanteraka fivoriana isika ny anio 17 Jony. Ny fotoana dia anomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny efitrano 7:300 ao amin'ny rihana 7. Ary arahana amin'ny braony fikambanana izany. Zava-dehibe no dinihana ko manantena ny fahatongavantsika amin'izany manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika rehetra. Filazana fanambadiana. Andriamatosika matoisany andaniny Randriamanantsoa Jean-Claude Raharniaina Marie Angeline sy Ramanga Arsoa Lucie dia fanomam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randriamanantsoa Fenohery sy Nasolo Mampionina Anjara Finaritra. Izany dia atao eto amin'ny FPV Matananandrano asabotsy 17 Jolay amin'ny 10 ora maraina. Andriamatosika matoisany andaniny Razafin-dramanana sy Randriambololson Jean Bruno sy Rasoa Malala Mariette ary ankilany Ramana Mahefa Daniel sy Ramana Andrina Julienne sy Rakotondrandramanana Jean-Marie ary Ramana Mahefa Bakolala dia fanomam-pandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randriambololson Jean Fredis Randria Miaranarivo Mamso. Izany dia atao eto amin'ny fiangonantsika. Izany dia atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 14 Jolay amin'ny 12 ora atoandro. Dia toy izay ireo zanantsika nroso tamin'ny sehatry ny fanambadiana. Raha misy mahita ny tsy mamety izany dia aoka izy anatona ny ray aman-dreny mitandrina. Fararakitra avy amin'ny Rakotoniaina Jean Ferdinand 25 000 francs. Dia toy izay ry havana ny filazan-draharaha voaray teto am-pelantanana. Dia toy izao indray ireo nanao ny voady masina. Tsy sokatra 20 000 ariary. Misaotra Jesosy tamin'ny famindram-ponao nataona taminay mianakavy mangataka vavaka fanao examen hifindrana deuxième année médecine ny zanako ho an'ny vondrom-pampianatra 7 sy rayal ariary. Indro manolotra anao ny ampafolon'ny karamako izay nomenao ahy. Misaotra Jesosy voninahitra dia anao rery ihany vola 28 000 ariary. Ho an'ny tranon'ny dada 725 000 francs. 5 000 ariary ho an'ny tranon'ny dada
dia dia milaza izy zany fa mitady mpanofa ho ny trano eny avoloha manatona ny tompona andraikitra angamby ianao mahakasika an'izay fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy ahy mangataka vavaka ho an'ny asa andavanandro sy ny fianaran'ankizy vola 5,000 ariary. Misaotra anao Jesosy fa novanao ny fondadanay mba ho mpanomponao manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny tao tranony dada, tsy soratra 2,000 ariary, tsy soratra 5,000 ariary. Malaki 3:10 makasitraka tanteraka Jesosy malala noho ny fitahinao sy famindraponao aminay isan'andro dia ankinonay aminao ny EPS BEPC izay ataony Eli Rampiso vola 60,000 francs ho an'ny mahantra, tao tranony dada vola 13,000 ariary. Misaotra Jesosy nanomezanao anay any pasteur dada Randrenatoandro izay nampianatra anay soratra masina tany ampianarana tamin'ny 1972 ary mbola mampianatra anay ny lalana marina andovanan'ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy vola ho an'ny tranony dada 100,000 ariary. Misaoran Jehovah ry fanahyko ary izay rehetra tao anatiko misaora ny anara-masina vola 20,000 ariary ka ny 5,000 ariary ho an'ny mahantra, 5,000 ariary ho an'ny W, 5,000 ariary ho an'ny tranony dada ary ny 5,000 ariary ho an'ny fifoazana. Misaotra Jesosy. Tsy soratra 446,000 francs. Vola 100,000 francs ho an'ny tranony dada, ny 50,000 francs ho an'ny W premier étage, ny 25,000 francs ary ho an'ny mahantra ny 25,000 francs mangataka vavaka ho an'ny asa. Rabeny nary hamefy zokoloina mangataka fahendrena manolotra vola 5,000 ariary. Rakitra procession fa 10 taona ny nampitandrina ny dada dia manolotra vola 75,000 francs. Raisy Jesosy fa tena vokatry ny fo voninahitra ho anao reriany. Tsy soratra 411,000 ariary. Voninahitra ho anao reriany Jesosy. Indro Jesosy ny ampandiny izay nomenao anay kely fa vokatry ny fo manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny tranony dada, 5,000 ariary ho an'ny fiangonana, 5,000 ariary ho an'ny radio fiotazan-tsoa. Rakitra confinement 75,400 ho an'ny radio fiotazan-tsoa. Voady 60,000 ariary, ny total ny vola dia 135,400 ariary. Misaoran Jehovah ry fanahyko ary izay rehetra tao anatiko misaora ny anara-masina. Zay misaoran Jehovah ry fanahyko ary aza misy adinoina ny fitahiny rehetra. Misaotra ny tompo fa nahazo asa tsara ny zavikeliko dia mangataka vavaka ho an'ny fitohizan'ny asa vola 5,000 ariary dia atolotra ho an'ny famitana ny tranony dada. Fa ny fahasoavanao natoy zao ahy mbola petrako ampelantananao ny hoavinay vola 31,500 ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny tranony dada, ny 10,000 ariary ho an'ny W ary ny 11,500 ariary ho an'ny mpitandrina ambanivohitra. Misaotra anao Jesosy noho ny fitiavanao, mifonao Jesosy ka izao indray vao manomeny ampahafolo-karena ho anao indro ny vola 20,000 ariary ka ny 50,000 ariary ho an'ny dada ary ny 70,000 ariary 70,000 ariary ho an'ny W mangataka vavaka amin'ny trosa tsy voaloha. Jesosy eo misaotra anao izahay amin'ny fitantananao ny fiainanay. Apetraka fiainao ampelantananao ny fiainanay rehetra. Misaotra Jesosy ary mba momeo fahendrena izahay. Misaotra Jesosy vola 5,000 ariary, tsy soratra 8,000 ariary. Misaotra Jesosy noho ny famindraponao nataonao taminay menaka fa mbola velonay natrapo amin'izany izahay dia mbola mametraka ny tokantranonay eo ampelantananao mangataka vavaka fa anao CP Itamby vola 40,000 ariary ka ny 20,000 ariary ho an'ny dada, ny 10,000 ariary ho an'ny mahantra ary ny 10,000 ariary ho an'ny pasteur ambanivohitra. Jesosy eo ianao ny tokonay na dia toy ny na kadeta io ny zanakay omeo hery sy tanjaka izy hiatrika ny fiterahana indro manolotra vola 2,000 ariary. Ity ny fafolo-karena tahiry nefa ka sy sarotra indro manolotra vola 22,000 ariary ho an'ny tranony dada. Ampahandehano tsara ny asa Jesosy manolotra vola 1,000 ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany rakitra fisaorana ho an'ny
atao tranony dada 40,000 ariary. Misaotra ny Jehovah lalandava aho raha mbola velonaina koa mangataka vavaka fa nala CPE dia mba ho salama tsara izay menakafy kely manotra vola 10,000 ariary ho an'ny W. Misaotra anao Jesosy malala noho ny fitahinao lehibe ny tantananao ny fiainanay sy ny famindrapo menao anay indro izay manolotra vola rakitra fioboana sarosarotra ny soratra ao satria ny antony dia soratanao teto amin'ilay valopy ihany ilay izy dia sarotrasarotra vakiana ka dia fitinina somary fitiniko kely angamba ny voasoratra ao fa miala tsiny indrindra tompoko. Ny volana tolotra ao indro misy vola 35,000 ariary ho an'ny rakitra fioboana 30,000 ariary anaovana ny tranony dada 5,000 ariary ho an'ny mahantra voninahitra dia ho anao reriany totaly ny volana rotsaka ao angamba no amin'ny tianako azy dia 175,000 francs. Misaotra tompoko. Rakim-pitiavana ho an'ny dada 13,700 ariary. Jesosy eo mamindrafo amiko, Jesosy esory amin'ny trosako ao Jesosy tahion-tsenako ataovy mandeha tsara vola 5,000 ariary anaovana ny tranony dada. Voninahitra ho an'i Jesosy reriany, bonne fête dada, papa chéri, ho tahina tokoa anie ianao dada malala ary amin'ny andro rehetra iainanao ary ny anjelin Jehova hitompy manodidina anao manolotra vola 21,500 ariary. Voninahitra anie ho anao reriany Jesosy tamin'ny fitahinao anay sy ny fahasalamana nomenao anay mpanomponao manolotra vola 9,000 ariary ka 4,000 ariary procession amin'ny tranony dada ary 5,000 ariary amin'ny ezaka W. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Misaotra anao Jesosy favaka baka avec mention assez bien mba azo. Misaotra anao Jesosy favaka baka avec mention assez bien mba azo asa ho any ampita arota fita amin'ny fianarana manolotra vola 10,000 ariary atolotra ho an'ny katezata. Aoko faly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao. Salamo 500 andininy fahaenina amby folo. Procession tamin'ny volana avril, mai, juin 3,000 ariary vokatra tabita 1,000 ariary tranony dada menakavy 2,000 ariary rakim-panorenana 3,500 ariary zany dia mitotaly 9,500 ariary mangataka vavaka mba anana asa hivelomana fa tsy anasa. Tsy soratra 22,000 ariary. Ho an'ny tranony dada 100,000 ariary. Jesosy eo ity indray ny rakim-pisaorana tolotranao kely fa tena vokatry ny fo rakitra fa 10 taona ny dada 20,000 ariary. Ho an'ny sampana CFF 5,000 ariary rakitra fetiny iray 5,000 ariary rakitra ny fiangonana 10,000 ariary. Ho an'ny fifoazana 13,300 ariary zany dia mitotaly 41,300 ariary. Misaotra Jesosy amin'ny fahasalamana meno ny ankohonako. Misaotra Jesosy noho ny fahasoavana sy ny fitahinan'ny fiainana menakavy nasehonao taminay ny famonjena apetraka eo ampelantananao ny fiainako azavela ho afabaraka fa rakofy amin'ny ranao manolotra vola 50,000 francs ho an'ny dada. Anefa mivoadiko eo anatrehanao Jesosy noho ny nazahoanay fiara sy nanamboarana azy ho tsara koa indro vola kely 5,000 ariary ho atolotra ho an'ny dada. Jesosy eo mamela any eloko mamindrafo amiko mifona raha izao vao indray vao manatitra ny fanatim-pisaorana fanatitra sy ny fafolo-karena omenanao Jesosy indro manolotra vola 200,000 francs ho atolotra ho an'ny Tony Herman.
mpahafolo-karena ho an' jesosy misaotra betsaka jesosy fa tahinao fa misaotranao betsaka jesosy tamin'ny fitahinao sy ny fanambinanao ahy manolotra vola 15,000 ariary mankasitraka jesosy amin'ny natratrarako ny 570 taonako ny fahasoavanao ny natozao ahy manolotra vola 30,000 ariary ho an'ny w ity jesosy ny rakitra izay atolotro anao mba azo trano manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny dada voninahitra an'Andriamanitra ireriany misaotra jesosy fa dia afaka baka avec conscience zanako ny ray piasa ny ray ny passe deuxième année ny ray navita entretien momba ny nationalité mangataka mba azo visa izay anohy ny fianarana any France ivoaka ny nationalité ny zokiny manolotra vola 50,000 francs ho an'ny dada ary ny 50,000 francs ho an'ny mahantra dera ho anao Andriamanitra ray misaotra jesosy fa nomenao misaotra jesosy misaotranao ihany koa ao fa tafiditra master 1 tompo ampianaro ay andamina ny zavatra rehetra ataoko fa tady horeraka ankiniko mpelam-tananao ny fiainako manolotra vola 45,000 ariary ka ny 25,000 ariary ho an'ny dada ary ny 20,000 ariary ho an'ny mahantra tsy soratra 2,100 ariary tsy soratra 3,000 ariary dia toy izay ry havana ny voady masina teto amintsika riana ambany 2,20 ny tao amin'ny riana voalohany 1,30 tao amin'ny riana faharoa 4 ary tao amin'ny riana fahafolo 4 izany dia amin'ny totaly 7,70 voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany amen. azafady tompoko ny ao amin'ny riana voalohany sy ny riana faha-4 raha mba vita ny famakiana ny voady dia mba hampiretina ny jiro mandra-piandry ny famakiana voady dia ho ataontsika ny hira fararano ny riana faha-vita daholo misaotra tompoko miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy miaraba ny vondry mpampianatra ao anatin'ny vokatra miazakazaka eo amin'ny fanaovana ny tranon'Andriamanitra ho toa aminareo aneny teniny fa ataovy ny tranoko i jesosy fa ankasitrahako izany dia mifankasitran'Andriamanitra ny ho aminareo mandrakariva anatanteraka ny tatitra momba ny ezaka vitantsika nandritra ny ivo ny fankalazana ny 50 taona na ampitandrina any dada Randrianatoandro Jean Joseph isika toy izao reo ezaka rehetra vitantsika na ny teto atoerana hatrany ampitan-dranomasina tamin'iny herinandro iny misy ny voaray mialohany iny herinandro iny reo ezaka rehetra no tanterahantsika na no tanterahan'ny fiangonana isa ampitan-dremana izay voaray hatreto na nataon'ny olon-tsotra dia ho amena amintsika izany araka ireto fandaharana sy fandaminana ny tanterana ny raisina tao anatin'ny komity ireto ny procession na ny fanomezana nataon'ny mpiara-mivavaka na ny olon-tsotra voaray tao anatin'ny M-vola ny Orange Money ny Airtel Money dia nisy 430 ny mpiara-mivavaka tsotra nanome tao anatin'izany ary ny fitandremana kosa dia nisy 70 ka ny totaliny tao anatin'ireo dia 5,207,300 ariary na 26,36,500 FMG. Ireo zany dia tao anatin'ny M-vola ny Orange Money ny Airtel Money. Ny faharoa kosa dia ny fanomezana nameny ny mpiara-mivavaka sy ny procession naterina tato amin'ny fiangonana ka ny mpiara-mivavaka 5 dia 169,000 ariary. Ny fiangonana kosa nisy 350 ny fitandremana nanatitra tato amin'ny Foibea
dia natratra 4,248,200 ariary izany hoe ny fitambaran'ny voaray teto amin'ny foibe dia 4,417,200 ariary na 22,86,000 FMG. Ny voady voaray kosa ny 13 jona sy ny 20 jona teo dia 3,227,000 ariary na 16,135,000 FMG. Ankoatran'izay dia misy ny fanomezana avany ampitan-dranomasina satria misy reo tao anatin'ny Airtel Money sy ny amin'ny vola reo izay avany ampitan-dranomasina nandefa tao anatin'ireo dia efa voatonona tao anatin'izay fa nisy kosa nandefa tamin'ny fomba hafa ohatra ny izay namena natolotry pasteur Jackie no nandefa anazy tamin'ny alalan'ny Amadex 1460 € na 6,368,500 ariary na 31,842,500 FMG. Sy avy amin'ny fiangonana Argenteuil any France dia ny fiangonana FPVM Belgique ary ny Toronto Canada. Tao ihany koa no misy ny avy any amin'ny FPVM tany Toulouse io dia efa nalohany tamin'ny 13 tamin'ny 17 volana Jona 1,300,000 ariary na 6,500,000 FMG. Misy fianakaviana anankiray koa famille Andriana Valina Aurélie dia namea 80,000 ariary procession ho amin'ny ezaka tranon'ny dada ary avy amin'ny Ratiana Armanana Sandy izay nanome 1 million de francs ho an'ny tranon'ny dada. Reo zany dia efa lasa talohany tamin'ny herin'ny androany. Ny fanomezana koa izay nitanterahana tamin'ny herin'ny androany dia misy ny 1,650,000 FMG avy amin'ny Brau Foibe ny FPVM, ny chèque anankiray avy amin'ny mpiara-mivavaka 1 million d'ariary ary ny 20 millions d'ariary avy amin'ny komity ny fananganana ny tranon'ny dada sy mama. Ny totalin'ireo zany dia nanome ankoatran'ilay famena tamin'ny heriny dia manome 20,330,000 ariary 21,330,000 ariary na 106,650,000 FMG. Ny rakitra faharoa kosa no tanterahantsika tamin'ny herin'ny androany dia natratra 4,539,000 ariary ary ny procession izay ny tanterahantsika teto amin'ny foibe taninan'andrano ihany ity tamin'ny herin'ny androany dia 21,889,000 ariary. Ny fitambaran'ny rakitra faharoa sy ny procession zany dia 26,428,000 ariary na 132,140,000 FMG. Ankoatran'izay dia nisy ny fanomezana avy any amin'ny FPVM avy any Casson nanome 250 € ry zareo. Ny total ny vola niditra rehetra voaray hatreto nandritra iny ivo ny fankalazana ny 15 taona na ampitandrina any dada iny zany dia 66,978,000 ariary na 334,890,000 FMG. Miampy ilay 250 € notononona teo. Zay no ezaka vitatsika andao itiavatsika mafy be an'Andriamanitra fa fitahina avy aminy matotsika rehetrarehetra mbola afaka nanome afaka nanolotra ho an'izany famitana ny tranon'ny ray aman-drenitsika izany. Ankoatran'izay kosa ny vola ny voaka rehetra hita ny vola rehetra dia efa verse any amin'ny banque daholo ary tsara mampafantatra antsika fa ny bordereau de versement rehetrarehetra miaraka amin'ny détail an'izany rehetrarehetra zany
dia tonga dia atolotra manontolo ho an'ny dada tsy hoe vao izao fa fomba fiasan'ny komity hatramin'izay isaky mivita ny versement isan-kerinandro dia tonga dia atolotra ny dada anarahany an'izay rehetra voalaza momba n'izany. Ankoatran'izay ny vola ny voaka rehetra kosa nandritra niny fotoana ny ivo ny fankalazana ny 50 taona nampitandrina ny dada iny ninina hitantsika mety hoe namoambola teto dia ampanitretena sady isaorana manokana ny komity fa toy ny mazatra dia niraisy ny komity atanana daholy ny vola ny voaka rehetrarehetra na ny fanomanana ny sakafo na reny écran rehetrarehetra hitantsika no faina reny ny décoration rehetrarehetra ny tanterahana teto ninina zany ny mety namoambola nandritra ny nivo ny 50 taona nampitandrina ny dady iny dia tsy nisy ny voaka tao anatin'ireo vola no lazaintsika rehetrarehetra reo fa ny fanomezana rehetra izay nataontsika dia tonga dia atolotritsika manontolo amin'ny famitana ny tranony dada sy mama fa ny vola ny voaka rehetra kosa dia noraisy ny komity an-tanana mba tsy ampiana ny vola eo amin'ny famitana ny tranony dada sy mama. Ankoatran'izay dia nisy mpanompon'Andriamanitra iray tamin'ny fakomaly nanatitra pohana voninkazo pot de fleur anankiroa ngedabe ery amin'ny tranony dada sy mama isaorana anazy be da be izany. Manoloana an'izay ezaka rehetrarehetra vitantsika izay dia nampitondray ny dadana ny fitenenana ka i dada menakavy ny komity ny 50 taona nampitandrina anazy dia manao etona ny fisaorana sy fankasitrahana feno an'Andriamanitra voalohany indrindra tamin'ny nahatotosana aniny ivony jobily 50 taona nampitandrina any dada iny. Faharoa manarakaraka an'izay misaotratsika rehetra koa teo amin'ny fitrotrona ambavaka teo amin'ny fiazakazahana teo amin'ny fanolorana indrindraindrindra izay rehetra foitsika ka natolotritsika ampitiavana. Ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana ne anonitra mandrakariva arivo zato eny izay rehetra foinao fony ankonanao ho an'izao ray aman-drenitsika izao ary ho toa amintsika mandrakariva ny tenin'Andriamanitra fa hita izay manisy soa an'izao mpanompony izao izy ary ny fahatsarana rehetra ao amin'ny dada izay nyzarainy tamintsika nandritra ny 50 taona hitoetra mandrakariva ao anatitsika tsirairay avy ho amin'ny ankonantsika ary ho amin'ny fiangonana rehetra manerana an'izao tontolo izao ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery any. Misaotra ny komity fa manana mpisolo vava tokoa dada amin'izany teka ho an'ny komity vety zava-dehibe zany riavana ary ny fehezana sy ny fiazakazana moa dia mahafinaritra firaisan-kina firaisan-po fiaraha-miasa enganio samy tain'Andriamanitra dolo anareo efa mandeha moa ny voninkazo hoe ry apetraka ty apetraka ty ny tena sisao zao ny jiro ny ametaka ny jiro daholo dia mbola anjarantsika izay parkina zay ho atao bloquant no atao anatiny eo zay zao no atao ary ny fefy vy manodidina zay sisa loko zany efa namana mipetaka fa manao dododory efa vola efa voapetraka manokana daholo zany fa tsisy miala amin'ireo vola reo tsony zany efa vita dododolo mitotra sisa ny tsy vetao dia ny parkina ary ny fefy dia manao jiro sasany ara manao hoe reny ny fanaka radada reny ny fanaka tsy maninona zay tianareo kanefa kosa tsy maintsy miera amin'ny komity sika so tsy hoe aizy tia no atao zavatra tsy mety atao eo nefa omenao any dia aiza ary tia no atao fa mba miera amin'ny komita fa ny komity ny malala hoe asiana voninkazo ohatr'izao eto asiana jiro ohatr'izao any dia mba miera aminy ianareo fa tsy karazana jiro boribory rehetrarehetra lefa nidodo daholo dia efa misy kajony dodohany araka ny mpitamarika mahay hoy soratra masina zay sorana be dehibe ny komity tena mikondo mihitsy amin'izany zavatra zany sotra topo dia azadino fa amin'ny alarobe zao dia fisotroana ny rano Jesosy zava-dehibe io ary hatrany ampitan-dranomasina sy ny fiangonana rahavavy rehetra izay manaraka atsika ireo dia mandefa taratasy daholo aty na telefona fa dia manaraka ny radio
fiotazantso daholo izy ary tena mahasoa azy daholo irenika dia misaotra antsika izy amin'izany ka zay le fisotroana ny rano Jesosy zay dia ho atao amin'ny olona rehetra. Misy nofo reto le anankiray momba ny polisy ty aloha dia miresaka amin'ny dada fa tsy miresaka aminao eto satria resaka polisy zany fa ity anankiray ty nanofy dada ao zay ndray mandeha efa tamin'ny 2012 nisy bolina anankitelo izy zay jiro mirehitra ireo bolina anankitelo eo ampofoany telo nisany ny anankiroa izy zay efa mirehitra tsara tarafin'ny azavana avy any ambony fa ny anankiray kosa izy mbola tsy mirehitra dia hoy za hoe fa maninona tsy mirehitra ty dia hoe mbola rehetrao io dia niverina indray io taotoato ary miverimberina foana fa tsy dia niraika kanjo nisy problema be dia nitraika tamin'izay dia nanontany an Jesosy namaly any Jesosy tamin'ny nofo hoe notafian'ny olona izahay mivady dia gaga fa ahoana ary zany dia hoy le feo hoe satria ianao tsy mety manao ny asako. Teny gasy mazava zany. Ny anankiroa zany tsy fantatro, zay anankiroa zany tsy fantatro, mety mpianatra ny anankiray, mety mpampianatra ny anankiray, fa ny anankiray tsy mety manao mihitsy ianao dia petany ary tena petahany Jesosy mihitsy ianao araka ny teny soratra masina hoe andefasako mpandroba da dia ny tranonao aza mba ho fantatrao fa ny vavan'i Jehovah no miteny. Anao no mieritreritra tenin'Andriamanitra tsy azonao valiana zay ary tsy azonao mihitsy tsy ho tanterahana fa miteny aminao azay. Ho antsika rehetrarehetrarehetra ny tenin'ny tompo androany mba za dia ohatran'ny narahelo mihitsy tamin'ny ny vehivavy dia nomen'ny tompo mihitsy ny hoe inona ny tianao ataoko aminao ary marobe nahazava-tsoa tamin'Andriamanitra ary dia tena mahagaga fa mbola tsy takatra ny sainao zany. Misy mijoro vavolombelona, misy menatra ny mijoro vavolombelona satria tena zavatra tena nahavariana azy no men'Andriamanitra azy. Sasany ary nitakian'Andriamanitra mihitsy ny hoe inona ho any tianao ataoko aminao dia ny azy moa ny bizo ihany bizo ihany efa meny Jesosy n-Antananarivo mihitsy izy fa inona ho any tianao omeko anao bizo ihany lasa Jesosy dia ino tsy fantako fa mety nanenina mafy dia mafy tany ho anao mibebaka. Nisy lehilahy indray teo ny tenen'ny tompo hoe manao lazaina aminao ary misy tena nahazo asa tena tsy takatra ny sainao 10 taona ny tadiavana asa nahazo any amin'ny faratampony ambony tampoka fotsiny teo izy satria izy tena nitsotra tamin'i Jesosy hoe 10 taona ny tadiavana asa azy Jesosy tsy nomenona fa zao ny diplômako zao ny diplômako tsy amelako mihitsy ianao. Vita ny tenin'ny tompo hoe makalisa ny ananiny ianao tonga dia voaray ny asa teo ny eo ihany zany mpanompon'Andriamanitra zany tehaka ho an'i Jesosy tsika fa zay ny mampalahelo zay no hanomezan'ny tompo an'ity teny ty ho anareo rehetrarehetra. Zao aloha dia lazaiko anareo hoe tsy hoe zao akory voaneona tamin'ny tompo tsy zao koa vao miresaka aminy fa raha vao misy olona mihitsy miray fandrinina aminao na dia ny vadinao aza tsy mahazo an'i Jesosy ianao na mipotsaka ary vonga masonao io mitomandy. Teny aminareo azay ho anareo mampinono zaza na inona ataonareo tsy mahazo azy mihitsy ianareo. Ny antony raha vao fantatra ny devolo mihitsy fa iny Jesosy hiteny aminao dia tsongony zaza io itomandy dia taitra ianao Jesosy lasa. Ary raha misy vadinao akaikinao eo ka vao tonga fotsiny Jesosy dia taitra be anao fona aminao tozy mivadinao maninona ty. Ny fahafantarako an'izay hatramin'ny ela amin'ny ela efa hatramin'ny ela nahafantarako za raha ataony hoe any amin'ny bromatory fa hiresaka aminao azadinonareo zay teniko zay
ary aza omena tsiny mihitsy Jesosy raha tsy miteny aminao. Raha vao miteny aminao fotsiny hoe misy olona hoe miray trano efitrano fandriana aminao, eno izy ianao. Tsisy efitrano mihitsy anga ianao, tsy manana an'izay fa io daholo ny anay valo mianaka, aza manantena azy. Mitadiava tranon'olona, tranony dadatonao, tranony ranahanao, trano olo-kafa. Tsy adala koa ro soratra masina izy Davida mpanjaka amin'ny teny hoe tsy atory mihitsy ny masoko izy mandra-pahitako toerana iresahako aminao. Davida ary zany mpanjaka manana efitrano be dehibe satria fantany fa be olona dodolo zany efitrano zany, tsy matory ny masoko izy mandra-pahitako efitrano eonako aminao. Tsy mandehandeha foana raha vao tsy mananaka ny soratra masina io mihitsy ianao mivavaka, aza manantena azy. Nareo anana fanadinana rehetra io teneniko foana isaky ny eo amin'ny birao. Raha tia fantatra ny tena eo amin'ny tomponao ndana mipetraka any amin'ny dadatonao na nentonao na any amin'ny namanao, tena azo antoka mihitsy manana efitrano androany eonako amin'ny tompo. Fa omeny anao daholo zavatra tsy hainao tokony ianaranao amin'izao fanadinana izao. Afatra petrako aminareo mihitsy zany, tandremo. Raha mbola mampinono zaza ho ahy ianao ampinono ny dadany any iny aloha anga. Fa raha mananjanaka mbola minono anao aza miantso azy. Mivavaka tsotra eto am-piangonana atao. Samy hafa ny mivavaka eto am-piangonana sy mivavaka any an-trano. Ny vavaka any an-trano le tena zavatra ngeza be mihitsy ny tadiavinao, dia arao ny soratra masina ao amin'ny Mateo 5 hoe ianao raha mivavaka midira amin'ny efitranonao, fa tsy hoe amin'ny efitranonareo vady. Anao vao tsy manaraka an'izay ianao dia tsisy ninina azonao na ray andro. Fa ny vavaka ato am-piangonana kosa dia fiderana, fisaorana, fa nahazo fitaviana avy amin'Andriamanitra tsika. Dia raha farafaratsiny, tena farafaratsiny anga tsy haiko, tena tsy haiko. Tsy mety. Vavaka no ataontsika izao dia mangataka amin'ny tompontsika hoe iny fa voarainao ny vavaka Jesosy. Any an-danitra ianao mba ianao izay vavaka nataoko izay. Zay no atao eto. Raha tsy manana trano mihitsy ianao dia zay mitomany eto. Zao no angataka. Zay no mahatonga iteny hoe vavaka manginitsika izao. Mety tsy manana fitoerana mihitsy ianao eonana amin'Andriamanitra dia zay mba vavaka angatahako aminao tompo. Ataovinao amin'ny ranomaso zany. Entonao amin'izany dia ino ny enton'ny tompo any. Zay no mahatonga anao manofy ihany na dia miaraka amin'ny vadinao aza manofy. Fa le Jesosy te hiteny aminao mihitsy hoe inona ho any tianao ataoko aminao. Tsy miteny aminao iny raha tsy hainao. Ianao ho anao ane inona ny tianao ataoko aminao dikan'izany aza miteniteny amin'ny vadinao akaikinao io. Mazava aminareo zay dia ity ny teny men'ny tompo antsika rehetrarehetra androany. Isaia 5:7 teo Isaia 5:7 dia mba mino zavatra lazaiko. Ny andininy faharoa io fotsiny hoe androso eo amin'ny lohanao ataovy ampy zay ho anao. Andeha hianatra ianao dia mino fotsiny zao fa androso eo amin'ny lohanao anao fanadinana ianao dia mino fa androso eo amin'ny lohanao io n'izy no miteny hoe tsy lalana iny misy fahavalo tsy hainao ty lesony ty tia ny lalanao retady asa. Fa mba mino zay teny lazain'ny tompo manjary malahelo izy miteniteny foana izy eto nefa tsika tsy mandray ny teniny. Zany no mampalahelo azy zay. Ka dia mino ianao fa hoe androso eo amin'ny lohanao
na inona lazainy ainao tsy maintsy miteny mihitsy izy rehefa tena mino anao iny hafa laza Jesosy e hiaraka amiko anao anoranao amin'izay zavatra ataonao izy saotra tompo tsangana amin'izay tsika hivavaka ao ariana ny vavaka tsika manao ny hira fa 753 telo amby dimapolo sy fitonjato tiako no miaraka aminao Jesosy zay e androso ny lohanao ho Jesosy dia hoy ianao hoe tiako niaraka aminao ary raha izany Jesosy vavakantsika Jesosy misaotra anao zay amin'izany teny mamy ataonao aminay zany tena tonga any an-trano mihitsy anie ianao Jesosy miresaka aminay manolo-tsaina anay manoro lalana anay fa izay mihitsy Jesosy ny tena midorororo zay Jesosy raha ny marina ohatrany tsy mindro zay zavatra lazainy ety ary mifona aminao oka tsy hampalahelo anao zany Jesosy zany ny antony ivavahanay mba ionana aminao eto ankehitriny tokantrano manko Jesosy samy manana ny azy misy manana efitrano roa any afaka miona aminao jereo manoka an'ireny Jesosy amin'ny zavatra takiny sy tadiaviny aminao fa tsy mbola miteny mihitsy ianao Jesosy amin'ny soratra masina hoe inona ny tianareo ataoko aminareo fa olo tokana foana no bitsibitsehanao hoe inona ny tianao ataoko aminao raha nisy Jesosy nanaraka an'izany dia nahita zava-mahagaga tsy fahitany teo ambonin'ny tany ary satria tsy eto izy moa hitantaran'izany dia tsy teny amin'izany afa dia misaotra anao fotsiny satria misy olona tena mino ny zavatra ambaranao dia ny mahita zava-mahagaga avy any aminao tokoa Jesosy izay koa dia mahita zava-mahagaga avy amin'izany mahita an'ilay tokoa mito maro be miazakazaka tokoa amin'ny fony manontolo mandany vola mankarena miazakazaka manao ny tranonay tsy mbola fahitanay anie zany Jesosy na fiangonanay za na fiangonana taiza tsy mbola nahita an'izany zahay tsy mbola nahare an'izany zahay avy aminao daholo zany satria hainao no miresaka amin'ny mpanomponao maro be fa ankehitriny kosa ianao Jesosy dia hiteny amin'ny lehilahy hiteny amin'ny olona rehetra androsehony lohanao aho petraka teraka eo ampelantananao na inona Jesosy vavaka ho tononona eto androany ho an'izay tsy manana efitrano eonana aminao dia eto kosa mengavy aminao mihitsiny raha mba mety ianao irao ny anjelinao Jesosy hoeny aminay tsirairay avy hoeny amin'ny dabile misy anay koa ianao Jesosy hivavaka izay eto Jesosy fa tsy manana efitrano eonana aminao fa eto ny tranonao eto ny feonana aminao araka ny tena hoe amin'ny tokantrano amin'ny toerana rehetra izay antsonareo ny anarako eno anatonako anareo dia mba hiaino anao Jesosy mba hiaino mihitsy ny ianao izay vavaka tononona amin'ny fonay rehetra ao ireo voady maro be efa voalaza teo mino efa voarainao daholo zany Jesosy izay rehetrarehetra tonga eto mivavaka eto mitady ianao mangataka aminao fona aminao mihitsy fona aminao asa velonao lany andro na lany fotoana zay fa matoa miazakazaka miona aminao eto ihany sisanao anatenahina ianao fa handray ny fivavahanay handray ny tsoratra ara ny anjelinao Jesosy ary ianao hiain'ny fivavahanay tsirairay avy araka ny teninao hoe inona nefa ny tianao mbola ataoko aminao dia ianao ny vavaka i Jesosy
Sotra Jesosy. Sotra ho aho. Raha mba misy teny tokana nalokon'ny vavanay ka voatahirizinao dia efa faly aza Jesosy. Mba hisy olona maro hoe joro vavolombelona fa miteny ianao Jesosy, miteny, mamaly ary manome izay rehetra ilainay rehetra. Araka ny tenao hoe mo misy zava-mahagaga ka tsy haiko va. Ndeto ary izay Jesosy mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy, henao ny anaranao ny angatana izany Jesosy. Raina izay ny an-danitra ho masina ny anaranao, tonga ny fanjakana ataony sitona ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meonay ino ny ana sahazo anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary iza mitondra anay amin'ny fakapanahy amanafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso mitsodrano. O Jehovah tompony maro aminao, izaho Jehovah Andriamanitra, izany namorona tongotra mantanana anao, fony mbola tsy ary akory ianao nefa fantatro ary efa nofidiko. Ka dia mandehana amin'izay rehetra nirahako anao ianao, dia aza matahotra, aza merikerika foana fa handeha eo anoloanao indray aho manomboka rahampitso. Sotra Jesosy, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tiako miaraka aminao Jesosy, na zana izay hitondranao ahy. Tiako miaraka aminao Jesosy, fa ianao no ny antsoa. Iaraka aminao ry Jesosy Tompo, tsy manan'olon-kafa fa ianao no fiainako. Anarady zay no faniriako, ifikitra minao aho Jesosy. Tiako no miaraka aminao Jesosy, na zana izay hitondranao ahy. Tiako no miaraka aminao Jesosy, fa ianao no miantso. Ho tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahitra rehetra. Amen. Samy mahereza tompoko.